Fifaliana ry avana malala zontsika miaona toy izao amin'ity sabotsy meny tompantsika ity indray indrindra koa ny mofonay nomeny antsika aizantsika miaino izany ary koa mandray sy mandinika ny tenantsika amin'ny alala mofonay nomeny tompantsika. Ao aminareo dia ny fahasoavana sy ny fiadana ary famindram-po avy amin'Andriamanitra iray sy Jesosy Kristy tompontsika izay nanotra ny tena noho ny fahotantsika hanafahany antsika amin'izao mpiarabelona ratsy fanahy izao araka sitrapon'Andriamanitra raintsika. Amen. Sabotsy 20 septambra 2022 mpanjinantsika ireo hevitra hoe velo ny finoana ny mpino. Andeha ry havana idera isan-kalazan'Andriamanitra isika. Mirafo raha-baovao an Jehova, mirao an Jehova ary tany rehetra, mirao an Jehova misaora ny anarany. Lazao isan'andro ny famonjena mahafaly. Amen. Ivavaka isika. Ry Jesosy tomponay io, Andriamanitra mahalala ny olonao ianao. Misaotranao izay ny amin'ny zavatra rehetra, ko mankalaza sy midery me voninahitsy anarina masina. Tompo, mahatsiaro teny izay fampanota, ko mandohalika ianatsehanao miaiky ny fahatsoanay. Mamindrafo anay mamela ny erikay. Fanamasino, midira, manjaka ty anatinay, amin'ny fianonan'ny teninao mitondra famonjena, akana amin'ny fisanay sy avozanay amin'ny finoana ianao. Anaran'i Jesosy Kristy tompo samonjy anay, novanay izany mivavaka izany. Amen. Ny fiainao antsika amin'ity ity ry havana malala dia hitanao ny filazantsara nosoratan'i Marika. Marika 4:20
ka ny andininy telo amby efapolo ka hatramin'ny faharoa amby dimapolo. Mivaky toy izao aminaran'i Jesosy. Ary niaraka tamin'izay raha mbola niteny izy dia avy Jodasy isan'ny 12 sady nisy vahoaka niaraka taminy mitondra sabatra sy langilangy ny raha loha ampisorona sy ny mpanoratan-dalàna ary ny olona. Ary ilay hamatika azy dia namefa mantariny ireo ka nanao hoe zay orogo no izy, sambory izy ka eto fa aza vela ho afaka. Ary efa tonga izy dia nanatona an'i Jesosy niaraka tamin'izay ka nanao hoe raby eo, dia nanoroka azy izy. Ary ny olona naninditra ny tanany taminy dia nisambotra azy. Ary ny anankiray tamin'izay teo anilany nanatsoaka ny sabany dia nikapa ny mpanompo ny mpisorona be ka na afaka ny sofina. Ary Jesosy namalika nanao taminy hoe mivoaka mitondra sabatra sy langilangy isambotra toy ny sambotra jiolava ahy ianareo. Teo aminareo isan'andro aho nampianatra teo an-kianjan'ny tempoly nefa tsy sambotra ahy ianareo. Fa mba hatanteraka ny soratra masina izao. Ary samy nandao azy izy rehetra ka nandositra. Ary nisy zatovy anankiray nanaraka azy ka lamba ariry madinika fotsy ihany nitafiny. Ary ho samborin'ny olona teo izy dia navelany teny aminy lambany ariry madinika ka nandositra ny tanjaka izy. Amen. Ray masonao manamasinana amin'ny fahamarinana ny teninao ny fahamarinana. Amen. Ray amana malala ho aminao mandrakariva ny fiadanan'i Jesosy Kristy ilay fitsy ny antsoina ilay tonga monjy ianao koa azonao mandray izany amin'ity mofinaina men'ny tomponao ity. Mofinaina ho antsika anio vakina teo norana antsika teo dia filazantsara Marka 2:20 ny 7:20 ka hatramin'ny 2:10. Tantara milaza ny samborana an'i Jesosy ka ahitana ireo sokajin'olombelona malohana ny finoana. Zany ahitana sokajin'olombelona malohana ny finoana. Eo Jodasy Iskariota mimody miny. Anisan'ny apôstôly izy fa namatika an'i Jesosy tompony tamin'ny fandroana niaraka tamin'i Jesosy nefa tsy nino. Faharoa, ao ireo vahoaka niaraka taminy ny tsy mahalala izay inony fa mpanara-drehitra ny fotsiny. Miangona ny olona dia mba miangona. Voalaza tao zany. Fahatelo, eo ireo mamboro sy miedrony ny tsy mety mino. Ireo ilay loha mpisorona sy mpanora-dalàna ary ny olona nampaniraka hanao ny fisamborana olona mahalala ny soratra masina fa tsy mino an'i Jesosy misy. Karazan'olona ity koa zany. Eo Petera ny mpino mafana fodisy toerana. Izy ilay lazany 9:70 araka izay ambaran'i Jaona. Eo ireo apôstôly sisa ny mpino tsy niohany. Voalaza ny 9:50 hoe ary samy nandao azy izy rehetra ka nandositra. Nampimany Jesosy nefa tsy mpino. Eo ilay zatovy tsy fantatra anarana ny mpino hafakely resany 9:50. Izy koa mba nisy ny sambotra dia nitsoaka ka ny sasany tsoaka natanjaka. Izy nitsoaka nitanjaka. Ry havana malala nitoy izy amin'ireo moa ianao. Fa ny tena mipetraka izany ry havana ny amin'izay ambaran'ny tenin'Andriamanitra. Io dia vokatry ny finoana io. Vokatry ny finoanao an'i Jesosy Kristy io ny tena fandraisanao azo marina. Nisy ireo toetra marobe izay hitantsika eto kanefa koa azonao mandinika ny tenanao ny amin'izany. Fa izao miorena tsara amin'ny finoanan'i Jesosy Kristy. Raha izany ry havana ho voninahitra Andriamanitra. Amen. Andeha hivavaka isika. Tompo misaotra anao izay ny mofinaina nomenao izay milaza ireo sokajin'olombelona malohana ny finoananao Jesosy Kristy. Ataovy mahay mandini-teny izay tompo ny amin'izany toetra ananan'ireo olona izany ka izay mamaritra hoe tahaka an'iza moa izay. Fa ny tanjonay dia nizao ny atoky anao ianao ny tompo famonjy anay ary tsy saraka aminao. Vavaka izay tompo amin'ny tompona anjara sy ny vahoaka an'Andriamanitra hiatrika fombovahana rapitso. Tompo manolo-tenao anao izay ary manavao izany koa ka miaraka aminao amin'ny androm-piainay rehetra. Dia teo io ny fahatenanay ho anao amin'ny fiainana amin'ny famonjena dia ny teninao Andriamanitra nataonao anay. Tompo hombao ireo manana andraikitra amin'ny fitsaboana ka hositranonao ireo marary. Amparizinao ireo manamanjo. Toandro marivo sy olona ary vodio ireo mahantra sy sahirana sy tsy njovy ireo nympikadrana. Teo io ny asa sy ny fiazakazahana, ny fianarana, ny fikasana rehetra. Ny vavaka dia ataony amin'ny anaran'i Jesosy Kristy mpanavitra ilay efa nitsangana tamin'ny maty ary nampianatra anay ny vavaka manao hoe raha eo izay nindanitra ao masinina ny anaranao ho tonga ny eny fanjakanao atao any sitraponao ety an-tany ho tahaka ny nindanitra. Miohany an'io izay anona sahaza ao anay ary mamela ny alokay tahaka ny namelana izay meloka taminay ary aza mitondra anay amin'ny fakapanahy fa manafana amin'ny ratsy fanao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay. Amen.
raha isa fotoana ry avy nanetsodrana tolotra anao aminaran'i Jesosy Kristy. Aza matahotra ianao fa mombanao aho. Raha iza merikerika foana fa izao n'Andriamanitra aho, mampahery anao sady mamonjy ianao. Eny mitantana anao tanangavana amin'ny fahamarinako aho. Amen. Dia n'Andriamanitra irery ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Amen.